politika, sosialy, fiainam-pirenena, toe-karena, zava-misy, izany rehetra izany no hitanao anatin'ny vaovaon'ity tanindrazana. Niditra manomboka fakomaly alatsinainy 2 septambra ny akamaroan'ny mpianatra. Amin'ny ankapobeny dia daty vaovao tondro, tsy maintsy narahin'ny ray aman-dreny fotsiny izy io, fa raha ny fiomanana kosa dia tena mbola tsy ampy. Raha araka ny resaka ny fanaovana tamin'ny talentsaikoly iray dia vao 500 amin'ny mpianatra isan'ny kilasy no nahafen'ny fepetra rehetra. Raha kahie miisa 20 ohatra no takiana amin'ny mpianatra iray dia vao 10 monja ny tonga. Antony fanemorana ny fanangonan'ny fitaovan'ny mpianatra hatramin'ny 15 ny volana septambra ho avy izao. Sahirana ny ankamaroan'ny ray aman-dreny, izay no anton'izany. Angonina tsirairay isan'andro ny kahie amin'ny mpianatra no ny fanenjehana ny haniko hoan'ny isan'andro. Torak'izany koa ny penina sy ny kapakely anaovan'ny ankizy. Hatreto moa dia tsy mbola hita taratra mihitsy ny fanampiana entin'ny fanjakana hanoanana ny ray aman-dren'ny mpianatra. Toa resaka fotsiny ny betsaka mba tsy hitenenana hoe fampandriana drisa. Mbola miady amin'ny fiainana isan'andro ihany raha malagasy, nefa tsy mahafoy hijery ny zanany tsy hianatra, koa miezaka anangona na dia kahie iray isan'andro aza. Aza anaovana didy-jato na lava ohatr'asa fa mba leo e. Tsy tototra amin'ny farany ny hetsika fitsofan-drano sy fitondranam-bavaka amin'ny maha-kandida ben'ny tanàna Antananarivo renivohitra ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana sy ireo mpanolontsaina mpiray lisitra miaraka aminy, izay saika nitanterahana tetsy amin'ny Magro Beoririka anio. Fa eto zao tsika io lalana orinanareo dia hitantsika io lalana ratsy be. Anamboatra an'io nge io, anamboatra an'io nataon'ny président Ravalomanana anarina ireny dalina rehetrarehetra lavaka reny, analan'ny fanetretena be zany ho azy. Fa manina no tsavela andeha ivory aloha zahay. Inona le fahotana mahafaty na fandikan-dalàna ataonay raha hivavakatsy zahay. Ny antony natongavana zany dia hoe entina mbavaka daholo ny filatsako fidia ny kandida. Ary ny fitondranam-bavaka zany dia anisan'izany ny fitondranam-bavaka ny fanaovana ny taratasy rehetrarehetra. Fanaovana tsinitsinina zon'olombelona kely zavatra re zany, zo mivavaka, zo hivory, zo mandeha hivezivezeraka ny tanàna. Vao maraina dia efa niantsona nanakana ny fidirana teny an-toerana ny mpitandro filaminana. Raha ny fanazavana dia nisy taratasy fangatahana fahazoan-dalana nalefa teny amin'ny prefekturan'Antananarivo, saingy no lavany tamin'ny ora farany noho ny voalaza ny fisian'ny birao-mpanjakana manodidina ny toerana. Mba ho fantatsy ny vahoaka malagasy, mila tenenitsika vahoaka malagasy, rehefa ny mpanohana ny fitondrana manao fivoriana atya amin'ny gara dia ara-dalàna. Manatanteraka an'izay ara-dalàna zay zany tsika io hoe tsy omenanareo zany le tato ny antony zay efa fantatrareo zay soratra anatiny hoe manatanteraka an'izay tsika, manatanteraka an'izay aloha dia manatanteraka. Fa misy baiko tampoka amin'ny hariva dia hoe tsy azo atao indray le izy. Ny installation efa nandaniana vola, nandaniana hery, nandaniana fotoana, efa misy installation be dia be ao anatiny ao. Satria moins de 24 heures no omenanay hoe ny Tanjombato. Le olona ilatsaka eto Antananarivo renivohitra fa tsy ilatsaka any amin'ny commune Tanjombato. Tsy mitombina ary filambaniny fotsiny ny fanakanana teny an-toerana hoy ny solombavam-bahoaka tonga ny fampiresaka tamin'ireo mpitandro filaminana. Ny mpitandro filaminana no manakorotana ny saim-bahoaka amin'ny fahatongavan'izy ireo marobe eny an-toerana, hoy Maître Iantra Razafy Manantsoa. Toerana izay tsy tokony hisy azy ireo raha ny zavantranga amin'izao fotoan'izao. Any Anjorobe zao no tena ilana ianareo, nefa lava voatery eto. Tsy maresy lahatra le variana satria valo boribory le izy. Lazaina fa misy fiasana eto mpanjakana any amin'ny toeran-kafa misy toerany birao-mpanjakana fa tsy eto amin'ity Magro Beoririka aty. Aiza misy birao-mpanjakana eto e. Ny fisiana zay zao tsy makary Ambojatova, zay tsy makany amin'ny esplanade, fenona mpitandro filaminana eny. Eto nanay azonareo tsara ny encadrénay le izy. Marina fa misy olona lehibe nareo anatiny e. Fa izahay te ampafantatra le vahoaka malagasy fotsiny hoe le fanakitsakanana ohatran'izao tsy manaraka ny lalàna, tsy manaraka, tsy manaja ny zony tsirairay andeha hivavaka, zony andeha hivory ao anaty toerana propriété privée. Efa leo an'izao zavatra rehetrarehetra tsy mety zao, délestage rano tsy misy rano lalana simba fako eraky ny tanàna fanaovana herisetra sy famonoana olona aty fa makaleo zany ok'izay. Raha matanjaka izy manana majorité tsy mampiasa force zany, fa matoa fa mampiasa force izy
fitondrana malemy izay. Fa atahorana ny mpanohatra ny misy, hoy ny solombavam-bahoaka ny fanoherana, fitondrana malemy ny fitondrana mampiasa force, hoy izy ireo. Misy fatahorana mafy dia mafy efa any amin'ireo mpitondra fanjakana. Ka ny fomba rehetrarehetra izay atao izay fantatsika efa mahazatra azy zany dia mariky ny maha-faible azy. Signe de faiblesse io. Satria raha olona matoky tena dia avela hirotsaka daholo izay olona rehetra te hirotsaka, efa manana fahavononana izy. Nisy ireo olom-pirenena vitsy toyiny tamin'ny fahatongavan'ireo mpitandro filaminana marobe, nijoro tetsy amin'ny manodidina ny Beorira. Fa maty ny olona any aminay vao tonga nareo mitokody. Vous êtes des hypocrites. Rehefa nge nitavinareo izay any ambanivohitra any mijaly. Mamelona anareo aty. Ohatra rehefa raha tsy miasa izay any ambanivohitra any isany paninareo zandarma. Anaterana sakafo amin'ny olo mena fotsiny, karama mbola miandry fotsiny isam-bolana. Namporisiriso. Vous êtes des connards. Nitodo ny azon'ny tseny kosa ireo solombavam-bahoaka ny fanoherana taorian'ny fihaonana tamin'ny tandro filaminana sy ny valan-dresaka nataon'izy ireo tamin'ny mpanao gazety. Eo aloha ilay miaro an'ilay fanjakana, eo koa ilay miaro vahoaka. Fa ny vahoaka ny tena tokony fahitana. Zay zany no tena marina. Indrindra dia misaotra anareo namana mpanao gazety namaly ny antso. Mila ravina ny tolona, hoy ny KMM na komity iombona ny mpiasa malagasy tetsy amintsika restaurant Ambojatovo marain'io. Efa andinika amin'ny mampiarana mpanjifanay andinika araka amin'ny ministera zay dia dinika koa iaraka amin'ny tompony orinasany ireo orinasa ireo na ny lafarinina na ny menaka na ny siramamy. Miantso ny mpiasa malagasy ho tonga eny Antsahamanitra ny 7 septambra ho avy zao izy ireo, aneo Ankariary sy ilaza fa tsy mety intsony izao mahazo ny mpiasa malagasy izao.